Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ny herin'ny méditation izay indray no entina amintsika amin'ny ity vidéo manaraka ity. Mbola marobe isika kristianina no tsy mahatakatra ny resaka méditation io, nefa dia izany indrindra no fanalahidin'ny fahombiazana sy ny fiadanana eo amin'ny fiainantsika. Sokafo tsara ny sofinao fa afaka ny sambatra sy adana ianao amin'ny androm-piainanao rehetra raha hainao tsara ny atao hoe méditation kristianina. Ny tenin'Andriamanitra ny Luka 4:20 dia misy ilay tenin'Andriamanitra manao hoe eny tokoa kanefa mainka sambatra aza ny men'ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina azy. Eo zany dia resahany eto le hoe miaino. Eo amin'ny fianona zany manomboka ny fahasambarana fa tsy mijanona eo. Fa na eninao azy iny rehefa tsy tandremanao dia tsy misy ninona tonga aminao. Le mitandrina raha jelevanao ny dikany na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy dia hoe to keep na hoe garder. Zany hoe ohatran'ireny hoe garde du corps reny miambina, miazona, mitahiry, miazona mafy an'iny tenin'Andriamanitra izay norenesy ny sofinao iny ao anatinao. Zay zany no ahazahoana fahasambarana sy fiadanana. Zay ny tena zavatra tokony ho tadiditsika dia ny hoe ny devoly dia tsy manakana antsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny zavatra ataony dia ny manakana ny tenin'Andriamanitra tsy hitoetra ao anatintsika. Ary zay mahatonga ny sasany teny manao hoe ny vo dia ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa nafafy le vo dia tonga teo amin'ilay tany dia tonga ny devoly nitsaingoka dia nahaka azy. Zay ny fomba fanaony. Ka na misy tenin'Andriamanitra eninao zao arany raha minitra anao mivady kely indray dia misy zavatra mampiasa ny sainao tsy tadidinao intsony ilay tenin'Andriamanitra. Dia zay. Tsy avelany ny tenin'Andriamanitra tsara ianao fa ny mitadidy an'iny zay no ataony izay fomba rehetra hamelivoliana ny sainao tsy hatadidin'ny tenin'Andriamanitra. Satria fantany tsara fa raha tadidinao io tenin'Andriamanitra io, zay ny dikany hoe mitandrina azy. Ny mitandrina azy, ahoana fomba hitandremanao anazy? Tsisy afa-tsy ny fieritreretanao an'iny andro aman'alina, fisaintsainanao iny tenin'Andriamanitra iny andro aman'alina. Zay no afahanao mitadidy azy. Ary zany na tonga mpanao salama iteny manao hoe sambatra ny olona ozy izy dia tsy mandeha amin'ny sainany ratsy fanahy fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany eny ny lalàny no saintsain'ny andro aman'alina. Dia tahaka ny azo ambolena amoron-trano velona izy zay mamoa eo zany le fahombiazana eo amin'ilay fisaintsainana andro aman'alina ny tenin'Andriamanitra. Dia zany koa ny nambaran'ny mpanao salama ihany manao hoe atompoko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Endre ny fitiavako ny lalànao, saintsainiko mandrakariva izany. Mbola tenin'ny soatra masina ihany zany. Ary zany koa natonga ny Jesosy Tompo iteny manao hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fahataoko aminareo zany. Ahoana ny fomba ihazonanao ny tenin'Andriamanitra ao anatinao? Mila saintsaininao io. Arakaraka ny saintsainanao ny tenin'Andriamanitra io me mazava aminao io tenin'Andriamanitra io ary tsapanao hoe misokatra ny sainao mahita ny fahazavana sy ny marina ianao. Ary rehefa zavatra mameno ny sainao, mameno ny fonao azy iny. Rehefa zavatra koa mameno ny fonao, avoaka ny vavanao iny. Zavatra avoaka ny vavanao, ataon'ny tananao sy alehan'ny tongotrao iny. Ary zay ataon'ny tananao sy alehan'ny tongotrao no mamaritra ny fahizinao sy ny hoavinao ary mandrakizay anao. Zay mahatonga amin'ny teny hoe sarobidy io resaka méditation io. Zay tenin'Andriamanitra renao dia ataovy mihitsy izay fomba hitazomanao anazy ao anatin'ny sainao ao mandra-parivan'ny andro. Fa rehefa fenao an'iny ny sainao mivoaka amin'ny vavanao azy iny. Ataonao azy iny, tanterakanao azy iny. Ary zany nahatonga ny fariseo natao lalàna mihitsy hoe nasiana filakitera, ohatran'ny zavatra kely apetaka amin'ny andrina, boaty kely dia asiana tenin'Andriamanitra ao anatin'iny ao, lalàna atao anatiny mba ho tsarovany zareo mandrakariva le tenin'Andriamanitra. Satria eo amin'ny fahatadiavany azy no ahatonga an'iny ho tiany ary ahatonga an'iny ho ampiariny. Mialohan'ny fankatoavana zany dia mbola misy aloha fisaintsainana ary zay no mahatonga antsika tsy mety mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika mandringa be amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra satria ilay tenin'Andriamanitra izay nodrenesintsika falifaly fotsiny tsika teo am-pandrenesana fa tsy voatahirintsika ilay izy. Anka tsy misy vokatra, tsisy fankatoavana azo raisina mihitsy, azo eritreretina mihitsy amin'ilay tenin'Andriamanitra. Mialohan'ny fankatoavana dia mbola tsy maintsy misy aloha fitandremana, misy aloha fitadidiana ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa mazava tsara aminao ny tenin'Andriamanitra, dinianao amin'ny lafim-piainanao ray manontolo inona ny ambaran'izany tenin'Andriamanitra ny amiko, dia inona koa ny mbola ambarany amiko, dia inona ny ambaran'izany amin'izao zavatra iainako zao, dia inona ny ambaran'izany amin'izao fiainan'ny ankonako zao, dia inona ny ambaran'izany tenin'Andriamanitra any amin'ny fireneko, dia inona ny ambaran'izany. Zany hoe voaboasanao anatin'ny sainao, meditenao ilay tenin'Andriamanitra. Zay no atao hoe mitandrina azy, zay no atao hoe miazona azy, ary eo amin'izay no azonao fahombiazana. Ry kristianina namana, ho dia manantena fa ahasoantsika izany vidéo izany.
so vidéo zao rinesinao zao ray minitra anao de mijery vidéo hafa de misy zavatra mampimenao de efa tsy tadidinao tsony ary zay ny tanjony devoly fa zay zavatra renao a de tonga de ataovy mihitsy zay hitadidinao azonao zonao soratana fa tsaintsaino eritrereto de ho hitanao tsara fa ho tanteraka aminao mihitsy le hoe sambatra hamono ankatao zay tianareo fa ho ataoko zany raha mitoetra ao anatinareo ny teniko de mahireza indrindra ry havana de raha nasoanao zay vidéo zay de zarao ary assujet mihany koa ny pejy marka 16 ahitanaoreo vidéo samihafa kristianina amin'ny ho avy de samy ten'Andriamanitra